Zay ny amin'iny vaovao iny fa ny folo isanjato ny fako eto amintsika dia avy amin'ny plastika. Ny fako plastika nefa dia isan'ny miteraka voka-dratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olona ary ihany koa manimba ny tontolo iainana. Manentana ny rehetra tsy ampiasa ny arona plastika. Latsaky ny 50 micron misy terany tontolo iainana ny ala ny avoara amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay nankalazaina indrindra tamin'ity androany ity. Tsy azo atao ny manafatra na ny mivarotra na ny mampiasa ihany koa ireo plastika izay heverina fa mitovy na latsaky ny 50 micron ny atevina. 100 ka hatramin'ny 700 taona izany plastika izany voalevona ka ao anatin'izay fotoana izay ny amoahany io plastika io akora izay manapoizina sy manimba ny tany ny nofotany ary indrindrandrindra ny rivotra izay iainantsika. Fandoroana andro plastika ireo izay zava-doza satria mamoaka entona izay ataontsika hoe dioxine ny anarany mitera-doza izany ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Vokatry ny hafanana azo avy amin'izany plastika izany dia mamoaka ihany koa akora izay iteraka na mety miteraka ho mamiadana eo amin'olona iray. Misy ihany koa ny fikarohana izay milaza fa loza miantona ho an'ny biby sy ny zava-maniry ao anaty rano ny fako avy amin'ny plastika izany. Lakan-drano eto amintsika dia feno akora plastika ao anatiny izay manentsina ny rano. Rehefa mifangaro amin'ny fasika na tany dia lasa ohatran'ny simenitra mihitsy izay mety anakana ny lalan-drano hitondra fiakaran'ny rano ary hodibo-drano ny tanàna rehetra rehefa tonga ny fahavaratra. Izany rehetra izany no mahatonga antsika tsy maintsy miady ary mameraka ny lalàna maro samihafa makasika ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin'ny fandotona avy amin'ny akora plastika izany.